mahatonona amintsika marakarivany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny asan'ny apôstôly toko faha 2 ka ny andininy faharoa amby efapolo no andehaka atsika. Ny afatra ho atsika amin'izao alahady maraina izay iarahantsika amin'ny fefelina izao ao anatin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy ireo ny fiangonana zany naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. Ity asan'ny apôstôly toko faharoa ity dia manambara ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra, ary manokana amin'izany izay vory tao Jerosalema. Ary izy tia no raisin'ny fiangonana ho daty ny orenan'ny fiangonana voalohany, izany hoe tany amin'ny taona 730, zany Pentekosta voalohany zany ka apetraka ho ny orenan'ny fiangonana voalohany. Ny zavatra hita rehefa nitory sy nanambara ny amin'ny Jesosy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana Petera, ka nambara fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy izay nomboan'ny olona tamin'ny tanany tsy tandalana, dia voatsindrona po ny vahoaka, zany hoe natsiaro ny fahotany, ka nanontany an'i Petera hoe inona no ataonay. Valitenin'i Petera moa dia hoe mibeba ianareo, aroka samato batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba ahazo ny famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary rehefa natao batisa sy nandray ny fanahy masina reo olona reo, izay voalaza eo aloha hoe teo amin'ny 3,000, dia voalaza fa naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. Ary zany fiainana nanana fiangonana voalohany zany no azo lazaina amin'ireo tony izay voalazantsika teo fa nampandroso ny fiangonana. Ary ny fieteny moa dia hoe ary ny olomonjena dia nanampy ny Tompo isan'andro ho anareo. Ny mampandroso ny fiangonana ary raha zay no ambara dia reto zavatra efatra voalaza reto. Voalohany, maharitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Maharitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Ina moa no atao hoe fampianaran'ny apôstôly? Maharitra amin'ny fianona ny toroteny, zay natao hoe fampianaran'ny apôstôly, ny toroteny. Satria voalaza ambarasoatra masina fa ny finoana dia avy amin'inona? Avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'inona? Avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha maharitra amin'ny fianona ny toroteny, ny fiangonana, dia tonga mitoetra ao anatin'ny finoana ary miazona izay ambaran'ny soratra masina. Ary rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra, dia zany no mitarika ny olona amin'ny fibebahana. Tsarovy ary havana fa rehefa mandray toroteny isika ka miverina ho amin'ny tenin'Andriamanitra, dia isak'izay mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia toy ny mijery fitaratra. Rehefa mijery fitaratra moa tsika, izy no hitantsika eo, ny saritsika, ny tenatsika aloha. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia toy izay maneno maziazantsika, toy izay mitsara antsika. Fa indray mantsy ny hafa dia
tsy zany lazainy zany raha anyny zany fa tsy zany fa zany mahatonga ny hoe rehefa maharitra ny fampianarany apôstôly maharitra ny toriteniny olona dia maharitra ny fandrena soatra masina dia tonga amin'izay fahalalana ny fahatsoana ka tonga amin'ny fibebahana ary dia miaina sy tonga matahotra n'Andriamanitra izy. Fiangonana voalohany dia zany fiangonana zay nanana fibebahana rehefa nandre ny teny na ny torina zay nataon'ny Petera ary ny toriteny zay nambara teto dia ny fanambarana fa izy ireo na dia tsy izy mivantana aza fa ny razany no nanombo an' Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana dia natsiary koa fa nanana fiombonana tamin'izany izy ireo ary zany milazana hoe rehefa maharitra ny fampianarana apôstôly na mitoriteny ny fiangonana dia tonga amin'ny fibebahana marina ka manjary manana ny fahatahoran'Andriamanitra. Zay ny voalohany hitantsika. Fa ny faharoa dia ny fiombonana, naharitra amin'ny fiombonana. Ny fiombonana raha ny teny fototra grika dia hoe kononia, zay azahoana ny diakonia. Zany hoe fiombonana communion ka tonga amin'ny fifanimpona. Ary zavatra telo no tsapa sy iainan'ny fiangonana rehefa misy zany fiombonana zany. Dia ny fahatsiarovany tsiraray ao anatin'ny fiangonana, ny kristianina tsiraray avy, fa tena hoana moa ny lazana azy mpiara-miombonantoka amin'ny fahatongavana amin'ny fandovana amin'ny fiainana mandrakizay izy. Partenaire moa izy ny filaza azy. Zany mpiara-miombonantoka izany dia mahatsiaro fa tsy afaka mandeha irery fa mifanampy ary tonga zay manao ny fahatanterahany fikasana dia ny fananana ny finoana ho amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Zay ny hevitra ao anatin'ny kononia mitondra amin'ny diakona voalohany, partenera ny kristianina tsiraray avy. Fa ny faharoa kosa dia samy miara-manaraka ny tompo, mpiaradia amin'ny tompo. Ka raha mpiaradia amin'ny tompo dia mifampitsimbona. Ilay partenera dia hoe ahoana no fomba tanterahana zany fikasana izany, samy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ilay mpiara-mandeha dia miara-mitondra am-bavaka. Ka raha misy izay mahatsiaro fa matanjaka kokoa ny finoana, ary raha misy izay fantatra fa malemy kokoa ny finoana, dia mivavaka ho an'izay malemy kokoa ny finoana, zay mahery ny finoana, mba tsisy ho lasa aloha ary tsisy zay ho lasa farana, ary tsy misy zay hitsana an-dalana. Ary zany fisaina ny fiangonana zany no miteraka ny fitoriana ny filazantsara, mba tsisy ho very na dia iray aza. Hevitry ny fiombonana zany. Ary ny fahatelo dia ny fananana fifankatiavana, na zay teo hoe mampinamana zany. Tsy vitany hoe partenera ka mpiombonantoka amin'izay ahatanteraka ny fandovana ny fiainana mandrakizay, ary miara-mandeha, miara-mizotra amin'izany tondro zotra iray zany ihany, ka tsy misy ny fandaona, tsy misy izay latsaka, fa tena ao anatin'ny fankatiavana. Telo ao anatin'ny fankatiavana. Ary zany fankatiavana zany raha vakitsika zay ao aoriana dia natonga an'ireto fiangonana voalohany reto ny ompananana. Ny ompananana. Ary zay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny omina avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izay rehetra arak'izay ny ilany azy avy avy. Ho an'ny komunista moa dia io no antsoina hoe komunista primitive. Ary io no foto-kevitra ny raisiny zareo. Satria
amin'izany fiombonana zany dia zany fizarana arak'izay ilany avy ho an'ny fiarahamonina lay communion teo na la communauté teo na lay fiangonana teo dia voalaza fa tsisy nalahelo teo amin'izy ireo zany hoe tsisy zay nalahelo raha verina amin'ny zava-misy sika amin'izany zavatra zany ry havana dia reo fiangonana toy ny Norvège toy ny Scandinave dia miezaka miaina zany ka ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny fiangonana dia tsy misy zany mpanan-karembe ary tsy misy zany mahatra velona izany fa ny olona dia samy manana zay fahafahany velatra na dia tsy mitovy tanteraka azy tsy dia mitovy loatra tahaka ny Amerika ny fiangonana any Norvège Scandinave any Amerika dia misy ny tena mpanan-karembe fa misy ny tena mahatra fatirana na dia samy protestanta azy satria ny Scandinave dia naka ny modely ny fiangonana voalohany tena nanao zava-dehibe zany hoe fiombonana izany ary raha ny fiombonana zany zay raisitsika efijekema moa amin'ny ezaka ny antsoina hoe diakonia na ny fanompona ao anatin'ny fiangonana dia ananatsika lay filamatra ny hoe ny filazantsara ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo vo nandre ny filazana ny amin'ny homonorité isika ary zany fandinihana sy ny fiezahana mandinika ny soatra masina amin'ny fiombonana zany no ezahany tsika fiangonana efizikema ankehitriny mamely maso ny antsoina hoe homonorie zay ao anatiny zany filazana hoe mpiara-mombonantoka ary mpiara-mizotra ary mifankaty tsy miombonainy ny kristianina tsiray avy tsy amin'ny maha-kristianina sa misy kristianina ihany fa amin'ny mpiara-belaminy koa ary ny farany izay hita dia zany rehetra zany dia natao tao anatin'ny fivavahana zany rehetra zany dia natao anatin'ny fivavahana ny fivavahana dia azo lazaina ny teny tsotra ny hoe rehefa mivavaka ny olona dia zay heveriny fa mamatotra azy tsy azo ny elana fa mampifandroy azy amin'ny fiainana zay mantsy ny hoe fivavahana religion dia hoe religio zany hoe ligio dia mamatotra ary re dia mampifamatotra ka raha mivavaka ny olona dia misy zay veriny fa mampifamatotra azy ary tsy azo ny elana ary tsy inona zany fa lay fandraisana ny famonjena tao amin'i Kristy ka mahatonga azy aharitra amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra ho amin'ny finoana teny toroteny izany ary mitarika azy ho amin'ilay fiombonana ka toy ny tena iray ihany na dia maro azy ary mitarika azy ho amin'ny fivavahana zany zay ao no anaovan'ny famakina ny mofo ray moa ny faefatra hitantsika eto ny famakina ny mofo ny famakina ny mofo ny ilazana ny fandraisana fanasan'ny tompo fa izay io famakina ny mofo io zany dia ny fandraisana fanasan'ny tompo zay tanterahantsika kehitriny ny zava-dehibe teo amin'ny fiangonana voalohany rehefa mamaky ny mofo na mandray ny fanasan'ny tompo zay fifaliana tsy azo eritreretiny zany fa toy ny fifaliana lehibe satria ninona ary ekeny fa manatrika amin'izany famakina ny mofo zany Jesosy ny alala ny fanahy masina fa saingy tsy manatrika an'izany Jesosy raha tsy madio fo avokoa ny olona mandray ny mofo sy ny kapoka na ambara hoe mibebaka ary anisan'izay takina alohana makina ny mofo ny fibebahana raha mamerina kely amin'ny tantarany fiangonana rehefa mamaky mofo ny fiangonana voalohany dia miteny ny mpitarika raha misy masina aoka izy anatona
dia mamaly ny fiangonana hoe ho tanteraka tokoa ny zany na amen. Ary raha misy izay matsiaro ny tenany fa nanota oka izy hibebaka, dia mitsangana izay natsiaro nanota. Ary raha misy mpivady zany niady ny alina dia mitsangana izy mivady, fa saingy tsy maintsy ambara-pahabe maso fa mifamela heloka izy reo. Raha misy ankonana niady, raha misy mpiara-mivavaka tsy mifankahazo am-po, raha misy mpiray tanàna izay niady ka tonga famakinany mofo, dia tsy maintsy milaza pahabe maso izy. Za dia manana lahelo aminao raha anina, aka mamela sy mifona aminao, apahabe maso za. Ary rehefa vitsy zany dia mifanoroko izy, ary zay no mahatonga ny hoe fifanoroana masina. Dia vita dia miteny amin'izay ny mpitarika, zay vonina aoka izy anatona ny latabatry ny tompo. Zay vao mandeha ny fanasany tompo. Dia avana malala asa mety averina indray te amintsika zany, fa iny dia tena mbola mivelomotsoratra zany filazana, fa tsy afaka mandray ny fanasan'ny tompony olona, zay tsy ny bebaka. Ary misy fampianarana somary mivona azy vokatra zany, fa raha latsaka ny mofo efa mandray fanasan'ny tompo ianao na kofona, tena verin'ny olona fa tsy nibebaka ianao. Tsy voatery ho marina zany, zay ilay hoe fampianarana diso mihoatra loatra, fa ny zavatra lehibe amin'ny fanasan'ny tompo dia ny fanataonantsika ny tompo amin'ny fibebahana, ka handraisantsika ny famelan-keloka, ka tonga ny asa ny fanahy masina tena ho hitantsika, ka tonga antsika ho faly sy hanana fifaliana zay tsy azo soronantsika intsony. Le avana malala ireo zavatra efatra ireo ary no antoka nampiroborobo na mpandroso, ary nananany fiangonana ny maha izy azy teo anivo ny fiarahamonina. Ary zany voalaza hoe raiky tahotra ny olona rehetra, ary dia fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Zany hoe ny faharetana amin'ny toroteny, ny faharetana amin'ny fiombonana, ny faharetana sy fanaovana ny fanasan'ny tompo ao anatin'ny fahadivam-po, ary ny fahazotoana mivavaka, reo ny fanalahidin'ny fandroson'ny fiangonana. Dia avana malala ny mpanintsy fivavahana maranantsika azy, rehefa lasa fivavaha-panjakana ny finoana kristianina ny taona 380 tamin'ny andron'ny Constantin lehibe, dia tonga tao anatin'ny fahalovana ny fiangonana, satria nanjary tia voninahitra, tia arena maloto, tia filana samihafa rehetra. Ary nambara mihitsy aza fa ilay fahazo tokomana nanjary fahatendahana. Dia velona teny hoe kristianina maninona moa tsy mandafa ny zany. Dia zany no natonga ny fantsipivavahana nameriny indray, oka hiverina amin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany fiangonana, dia ny faharetany amin'ny toroteny, fampianarany apôstôly, ny fananany fiombonana sy fankatiavana, ka tony izay tsy misy ty teny fa samy mihevitra ny hafa mihoatra noho ny tenany, ary manao ny fanasan'ny tompo amin'ny fahamasinana. Raha tao anatin'ny fiangonana katolika
raha mbola tsy nisaraka ny fiangonana nisy protestanta zay nambarantsika dia isaka lahady no mandray ny fanasan'ny tompo. Ary fiangonana ravavitsika katolika dia mbola manao an'izany fa isaka zay toriana ny toriteny dia tsy maintsy arahana sakramenta ary misy ny communion. Ary zany no natonga ny fanitsy fivavahana ny ladany hoe indray mandeha isam-bolana isika dia ny alahady voalohany amin'ny volana no mandray ny fanasan'ny tompo, iverenana indray ny fahatserovany olona, fa tsy fahazarana na fomba na fanao ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary zany natonga antsika indray mandeha isam-bolana. Ary malaka ty moa zany ny androany dia mbola betsaka ihany no mihazona an'izany hoe indray mandeha isam-bolana no manao fanasan'ny tompo. Fa efa 500 taona mahery moa zany fa tsy mpivavahana ary dia iverina fa tsy ho amin'ny fahazarana intsony. Dia isika dia efa mba manao indroa ao anatin'ny volana ary dia maharitra amin'ny fivavahana. Dia avana malala ao anatin'izay fandiniantsika sy famaranantsika zay fandiniana aloha hevitra hoe miorena amin'ny tompo amin'ny fanasany, dia ny famakina ny mofona ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tsy mandeha irery izany fa natao ahitana ny tenin'Andriamanitra ary natao mitarika iainana kanana fiombonana ary natao atserovana fa mifamatotra amin'ny famonjena Jesosy Kristy ny fiainany fiangonana. Ka izany nanana ny fahazotoana sy fiaretana ary faharetana amin'ny fivavahana. Ny tompony tarika atsika avoakan'Andriamanitra eto amin'izao fitandremana akato-kely izao mba aharitra amin'ny toriteny, aharitra amin'ny fiombonana ary anam-pifaliana satria madio fo eo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ary atsiaro fa ny fanompoana n'Andriamanitra na ny fivavahana dia tombontsoa nefa koa adidin'izy rehetra mito. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ao amintsika kosa ny fahafenan'ny fitiavana. Amen.